Noelohany fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly, 10 taona asa terivozona avy ireo tale jeneraly roa teo alohan'ny Jirama, Vonjy Andriamanga sy Rivo Rataniel izay samy mbola tsy hita popoka moa hatreto. Sazy terivozona 10 taona ihany koa an'ny tale jeneraly lefitra teo aloha Angel Sazasy. Arahana Alamandy 20 tapitrisa ariary avy ny sazy nisy telo mena-day ireo. Sazy miatra 5 taona tranomaizina kosa ny an'ny tale kabinetra teo aloha Onja Rasamanana. Samy migadra 2 taona kosa ny Derasy sy ny Dafy teo aloha teo anivon'ity orinasa Jirama ity. Anisan'ny vesatra anenjehana azy ireto ny Raharaha Prime natampokarama Meopapana 2 miliara mahery mitsinja ran'ireo mpitantana maherin'ny 30 teo anivon'ny Jirama, ka 720 tapitrisa ariary sy 20 tapitrisa ariary avy no azon'ireo tale jeneraly roa teo aloha ireo ny taona 2020 sy 2020. Nahatratra 20 ireo vosaringotra sy voaheloka noho ny fanitokotonam-bola, fanararaotam-pahefana, famotsim-bola sy firaisana tsikompakomba teo anivon'ny Jirama. Nahazo sazy iombonana Andolamando rofaingo 10 miliara ariary ihany koa ireo rehetra voaheloka tamin'ity raharaha ity. Raha teto an-toerana moa dia efa azo antoka fa voasambotra ireto tale jeneraly roa teo aloha ireto, saingy tombanana ho efa tsy eto intsony izy ireo fa tafavoaka ny Madagasikara ary mialokaloka any ivelany. Anjaran'ny fanjakana malagasy noho izany no mikaroka hoe aiza marina izy ireo dia ampodiany eto avy eo amitan'ny saziny tahaka ny natao tamin'ireo mpanao trafikana volamena tratra taty Afrika Atsimo.